Anne-Jébet Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lulchanao ni fampalalam Vaovao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF manulchawanao ni fampalalam Vaovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, isacham Telsuruariv. Lulchanao ni fampalalam Vaovao. Tsy namaly mazava ireo fanontaniany mpanao gazety ny filoha omaly nandritra ny fandarana manokana nataony. Maro tamin'ireo fanazavany no tsy mitombina ho ny mpahay-toekarena sy mpanao politika ka diso fanantenana ny ankamaroan'ireo mpanaraka izay ny andrandra vahaolana matotra indrindra manoloana ny fahasahiranana lalina. Manaporofony tsy fatokisan'ny filohan'ny fampianarana eto Madagasikara ny filazany fa ny atafitanizana no nangatahany zom-pirenena frantsay. Endrika fanaovana tsinotsinona ny fampianarana eto amintsika ary tsy firarahina ny ray aman-dreny mampiana-janaka eto an-toerana ho ny mpampianatra pikaroka eny amin'ny anjery manontolo. Ny ena ireo mpiambina fanadinana bakaloreata amin'ity taona ity ho ana amin'ny isan'izy ireo isan'ny taona. Anton'izany raha ny fanadihadiny ny tsy fahatombanany ny fandoavana ny tampikaraman'izy ireo ara-dalàna nanomboka ny taona 2024. Androany miisa 2 isaky ny efitra raha ny fanadihadina ny isan'ireo mpiambina. Ny tsy fanomezana ny sehatra ny eny fotony amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra no isan'ny nanapotika ny seha-pirenena lavan'ilan'izao fotoana ho ny filohan'ny Asna. Miarihary izany amin'ny famaritana ny taom-piotazana lavan'ilona 322 422 ao Asava izay anaratsy ny kalitao sy ny vilim-bokatra. Mivena indray amin'izao fotoana ny fisafona ataon'ny mpitandron'ny filamenana sy ny fanasaziana ireo vehivavy tsy misaron-doha sy tsy manao voaly eny an-dalana. Ireo izay isan'ny fomba mampitsipika amin'ny lafiny ara-pinoana any an-toerana. Efa maro ireo tsy manaja ny fepetra ankehitriny ka hampiatra ny sazy mafimafy kokoa ny tompon'andraikitra any an-toerana. Alatsinainy fa 17 ny volana Jolay taona 2024 akafaliana trano tomboky lasy tongovavy no hitsidihany indray. Nitokatranao amin'ny alety tonga soa atao anaty fotoana ny fampalalam-baovao ary manasanao ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany hoe tsika manokatra izay fampalalam-baovao zay. Nazava ny raharaha mizaka ny zom-pirenena frantsay tokoa ny filoha Andra Juillet. Niezaka nanazava sy nanamarina ny antony nangatahany zom-pirenena frantsay ny filoham-pirenena malagasy omaly. Raha tsorina ny lalao ny fihetseham-pony malagasy ny tena ny fitiavan-janaka sy fitiavan-tanindrazana. Maresy lahatra tokoa ve ao anatin'ny matoan-dahatsoratra no ahitana ny antsiprian'izay. No hamaivan'ny filoham-pirenena no mahavaza an-taratasy azy. Tsy midikana ino na ino izy ny taratasy 7 cm any am-posiny. Ka ny dekret rehetra ny ka taratasy daholo ary manova zavatra be dehibe satria lalàna ampiarina. Ary ny taratasy 7 cm iny no mahaberesaka sy mampietsika ny ampopony ny malagasy fa havaza ny filohany. Iny taratasy 7 cm iny no mamaritra ny hoavin'ny politika n'Andriamatoa Andra Juillet. Asehon'ny malagasy tia tandrazana any amin'ny fifidianana fa tsy vaza taratasy no ilainy hitondra ny Madagasikara. Io resaka fitiavan-tanindrazana io moa no ambety teny ny omaly ka ilalaovany ny fihetseham-pony ny malagasy. Tsy any anefa ny olana. Tia tandrazana daholo ny malagasy, samy teanao izay atafitany daholo ny malagasy. Ary tsy vitsy ny teananjanaka ho tafita amin'ny fianarana any an-dafy, saingy tsy vita satria sarotra be ny maka ny viza frantsay. Sambatra ny filoha Andra Juillet izay sady raim-pianakaviana fa nahavita ny adidiny tamin-janany. Fa ny raim-pianakaviana malagasy maro anisa dia mitifezaka mangaia fotsiny fa sady tsy afa mandefa ny zanany any an-dafy no tsy manam-panantenana amin'ny fianarana eto Madagasikara. Ny sekoly tsy zarizary, ny mpampianatra tsy mahazo karama sady tsy ampy fahaizana. Ankoatra izay, mampitany tenany tamin'ireo olona ambony tany ivelany ihany koa ny filoha Juillet kanefa tsy azo anaovana fampitana izany.
I Nelson Mandela dia citoyen d'honneur an'ireny firenena no tany sainy ireny. Barack Obama dia teratany Amerikanina fa ny ireny no Kenianina. I Nicolas Sarkozy dia teratany Frantsay fa manana raha Hongrois. I Manuel Valls, ilay Prime Ministre nanao soniny naturalisation, dia Frantsay fa manana raha Espagnolina. Ary Manuel Valls dia nanandrana androtsaka ho vidiana pentanàna tany Barcelone fa tsy navoa satria fantatry ny Espagnolina fa mitady tany malemy androenam-pangady ingarainy. Maminy atsy finy aroa, mpanao politika fetsifetsy saingy takatry ny olona ny tiany atao. Tahaka izay ihany koa ny eto amintsika fa dia asakasaka izay manaiky ho fetsifetsy eny ka rehefa tsy mavoa eto Madagasikara dia lasa mamonjy ny firenena faharoa. Momba andrabe mananjara raha lay mongo ary raseta dia vao maika ohatra tsy mitombina tanteraka. Zon'ireo feno no nanana ny zoam-pirenena Frantsay tahaka ny malagasy rehetra velona sy ny aina tao anatin'ny fanjanahantany. Farany tsy nisy nanontany izy ka izay no tsy nahafantarana ny tia mahavazaha azy ity. Tsy tokony ho anontaniana izany raha ilatsaka ho vidiana filoham-pirenena. Ianao aza ny tokony anontany tena sy anontany ny fitsarana fa izao dia mizaka zoam-pirenena hafa. Izany no tena olona madio fo, olona tsy misorona, olona tia mangarahara, olona demokraty. Any Frantsa sy ny Frantsay aza ampahafantarina ny vahoaka ny toe-pahasalaman'ny mpitondra. Ny fahasalamana izay everina ho zavatra manokana ny olona tsirairay. Tsy tahaka izany ny mpitondra firenena any Frantsa, mila mahafantatra ny vahoaka. Maika fa hoe zoam-pirenena hafa tahaka ny filohan'ny malagasy manontolo. Fa manapirofo ny tsy fahatokisany filoham-pirenena ny fampianarana eto Madagasikara ny filazano maly fa atafita ny azana no nangatany zoam-pirenena Frantsay endrika fanaovana tsinotsinona ny fampianarana eto amintsika ary tsy firarahina ny ray aman-dreny mampianajanaka eto an-toerany reny ho ny mpampianatra pikaroka eny anivony anjerimanontolo nanaovana fanadiadiana tamin'ity androan'ity ankilan'izay fa nodikodinan-dresaka no azo andikana ny avaliteny filoham-pirenena nandritry ny valan-dresaka iny hoy hatrany ireo mpanao politika tamin'ity androan'ity. Atafita ny zanany amin'ny fampianarana. Io ny navalin'ny filoham-pirenena omaly izay nangatahana fanampanazavana mikasika ny fizakana ny zoam-pirenena Frantsay. Ho fanamorana ny antota taratasy amin'ny fampianaran-janaka any ivelany no antony nangatahany zoam-pirenena vahiny io raha ny fanazavana hatrany. Ho an'ireo mpampianatra pikaroka eny amin'ny Université Antananarivo nanaovana fanadiadiana. Manapirofo ny tsy fahatokisan'ny mpitondra ny fampianarana eny amin'ny ambaratonga ambony ny fanazavana nentin'ny filoha omaly iny. Voalohany indrindra aloha dia pirofo izany fa tsy mahatoky ny fampianarana ety amin'ny ambaratonga ambony ny filoham-pirenena. Ka mitodika manokana amin'ny ministra ny fampianarana ambony raha zaho ianao miala dia mandeha miverina mampianatra aty miaraka aminay fa tsy tokisan'le filoham-pirenena. Fa roa manarakarak'izay zany filoham-pirenena io tsy mahalala ny zavatra misy ety amin'ny université matoa miteniteny foana ohatran'io. Tsy fantany hoe inona ny zavatra ety, inona ny ampianarana ety ka aleo no mandefa ny zanany any an-dafy ary entina mahazo ny mpitondra hatramin'ny 2.70 nakaty vao misy anankely dia alefa makany an-dafy ny zanany fa tsy mantokony le fampianarana ambony izy. Nefa zahay mpampianatra manao izay afaka ny herinay manao zay vitanay zay zany amin'le fampianarana. Ankilany fanodikodonan-dresaka ny valim-panontaniana azo omaly nandritra iny valan-dresaka iny raha ny fanazavana hatrany. Mitohy hatrany tsy fanaran-dalàna ataon'ny filoha Andry Rajoelina hatramin'ny androany raha nangataka zoam-pirenena hafa ho ny filoha nasionaly ny antoko HVM. Aloha ny lalàna rery olona ny ampiarina. Raha zany lasa resaky ny olona firy moa ny olona mampiana-janaka any ampitan-dranomasina fa tsy voatery hoe maka zoam-pirenena Frantsay ianao. Indrindra fa tamin'izany fotoana izany ho aza diny foana fa filoham-pirenena ne izy filoha ny asa te tamin'izany tsy fanao zany satria rehefa nangataka nationalité izy dia nanao velo rano tamin'ny Frantsay fanompo ny firenena Frantsay izy hiaro ny tombotsoa amin'ny Frantsay. Faharoa amin'izay ny lalàna antsika dia efa nametra foana na inonino lazaina io ny lalàna ampiaro ny lalàna ny code de nationalité dia ampiarina ihany koa indrindra ny amin'ny constitution. Zay zany zao raha tamin'ny tokony HVM raha mitenako manokana dia ozy tsy mila vilivily tsoa zany fa hijery isika ny afaka volana vitsivitsy eny eny mba hijoro tompona andraikitra maefa amin'ny fijerevana ny candidature ny olona ilatsaka filoham-pirenena fa mazava zany fa vazaha Frantsay nga i Andry Rajoelina. Io tsy resaka origine io, tena marina zany fa mety ny aviany dia malagasy
fa rehefa nangataka vizoam-pirenena hafa ianao a dia vazaha ianao zany fa tsy avadibadika ohatr'izany ny resaka. Tsy araka nandrasana ny fanazavana nandritra izay valandresaka izay raha ny fenokevitra hatrany omaly tsy miova ny fihetsiky ny filoha raha nambaran'ny mpanao politika aparainy Auguste miendrika tsy fantokesan'ny tena ny valim-panontaniana manoloana ny resabe amin'ny fizakana zoam-pirenena hafa ny fanazavana ny entiny. Za zany raha manao analizy de ohatrany hoe matahotra izy ohatrany misy panique le izy de iny zany mba manabebe magnome courage igny tegnany izy satria raha matoko tegna izy sy tokony tenany regny zavatra rehetrarehetra regny izy ary le magnabady gasy zany izy raha miteny magnabady vahoaka malagasy regny resaka nationalité regny de mevagnany le izy nefa zavatra lehibe ary asika tokony lalagna ihany tokony atao sahiragna ne izy omaly igny am'le fagnontaniagny be tao igny satria de naturalisation nataony fa sy filiation zany nefa de raha sirarany moa le olo sisy dikana aminazy zany ny zanany nges tokony alefanagny zany tokony ampianarana aty izy mampanao école marapianatra isan-karazany aty na université ity io manina ny zanakao no alefanao agny sy mianatra ity raha ohatra hitanao fa mandeha sara agny aty Madagasikara fa ianao zany mangataka an'izay nationalité zay ianao ary mba moramora koa ne fitenenana anazy igny ary izy moa mandray gny resaka hafa izy hoe raisiny exemple hoe Barack Obama origine sy nationalité sy mitovy zavatra hafa zany na hoe Nelson Mandela nge tam'le regny lutte de libération nationale tany Afrika Asimo regny maro hoe tany nagnome nationalité sy anazy rery fa même zeo membre na ANC reo. Nandraisan'ireo ray aman-dreny mampianan-janaka nandritra ny lahaten'ny filoam-pirenena omaly ny famahana ny fitakian'ireo mpampianatra manerana ny nosy izay mahatonga ny fitokonana sy fijanona ny fampianarana ny fanatsarana ireo foto-dravitra sampampianarana manerana nosy mba tsy hisy mpianatra hipetraka amin'ny tany intsony mandrato fahalalana mba ho fianarana tsara kalitao sy mendrika no atolotra ny zanaka malagasy. Ny andrandra ihany koa ireo ray aman-dreny mampianan-janaka eto Madagasikara ny fampitomboana ny fahafahan'ireo sekoly ambaratonga ambony miankina amin'ny fanjakana mandray ireo mpianatra afaka baka saingy tsy izay ny zava-misy disy fanantenana ny ray aman-dreny raha ny amaha ireo olana ireo no nandrasana tamin'ny filoam-pirenena omaly amin'ny matompona andraikitra voalohany azy tsy izay ny zava-nisy fa ny fandefasana ny zanany anoho ny fianarana any ampitan-dranomasina no hitany filoha fa mety sy vahaolana ahatafitany zanany. Asa ahoana ny hoavin'ny zaza malagasy tsy manana hoenti-manana andefasana ny zanany any ampitan-dranomasina. Hita izao fa tsy hamaly ny olana misy eto amin'ny firenena ny filoha fa ny tombontsoa manokana no mahamaika azy iverina tsy ho ela eny amin'ny vahoaka ny fahefana ka samy andinika sy andraindraikitra manoloana izany ny olom-pirenena sy ireo ray aman-dreny mampiana-janaka. Ao anatin'izay fa nihokevitra samihafa mahakasiky ny fandarana manokana izay nataon'ny filohany repoblika iny hatrany. Tsy namaly mazava ireo fanontaniana ny mpanao gazety ny filoha Andry Juillet omaly tamin'ireo fanazavana netiny no tsy mitombina hoy ny mpahay toe-karena sy mpanao politika izay nanaovana fanadihadiana tamin'ity andro anty vokany diso fanantenana ny akamaroan'ny mpiaino sy mijery ny andrandra vahaolana amin'ny fahasahiranana amin'ny lafiny rehetra misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao onona saina. Tsy naresy lahatra ny vahoaka malagasy ny valim-panontaniana sy fanazavana nentin'ny filoham-pirenena omaly nandritra ny valandresaka nataony ny vahoaka malagasy nanoloana ireo mpanao gazety. Valiteny maniditsidina no andraisan'ny mpanara-baovao azy noho izany tsy namaly mazava sy mahitsy ireo fanontaniana ny mpanao gazety izay nitondra ireo teboka maharary ny vahoaka sy ireo vaovao miparitaka miteraka resabe eto amin'ny firenena. Lasa lava ny fandarana noho ny tsy famalian'ny filoha mahitsy ny fanontaniana napetraka ireo mpanao gazety ka nahatonga ny fanontaniana no verimberina. Tsy araky ny nandrasana hoy Serge Vial Imby mpahay toe-karena no sady fotoany antoko antoky ny fivoarany malagasy ny resaka tamin'ny mpanao gazety ny Kolo TV FM tamin'ny fitaovam-pifandraisan-davitra androany. Exercice non réussite le zavatra satria eo le fanontaniana tsy dia voavaly araky ny tokony ho izy na sarotsaromana fotsiny. Eo ihany koa ny maripefy sasatsasany izay hita mihitsy fa tsy ao anaty ny chiffre zany raha tiako tenenina amin'izay tsy le chiffre officiel. Tsika eto miteny ilay zavatra ary le décret publiena dia naturalisation fa tsy filiation. Dikan'izany tokony avoena aloha hoe eny naturalisation ty eny nangataka n'ity zavatra ty satria zao ny antony. Efa nolazainy ihany zany fa lasa émotionnel le zavatra. Zany hoe nono avy ny zanako nangatahako azy.
zany zavatra zany hitako émotionnel fa tsy ny politika ny teknika dia tsy nahafa-po le valiny zany tenen'ny filoham-pirenena ary tsy nahafa-po azy hoe raha atao anatiko mijerevana marina zany raha ao anatiny fa raha atao an'izany daholo ny lalàna rehetrarehetra ny aoka tsy hosoatana ny lalàna faoka ny raha ihany no hiteny angalatra dia hoe ny raha tatao anatiko ny tsy nangalatra raha nanontaniana fa naninona tsy niteneninao hoe manana nationalité anao tao anao nilatsaka filoham-pirenena tamin'ny 2024 ny famalina tamin'izay moa hoe maninona no tsy anontaniana reo filoham-pirenena rehetrarehetra eran-tany manana double nationalité tsy ny filohana rehetrarehetra eran-tany ane manana double nationalité no anontaniany mpanao gazety ary mahaliana ny vahoaka malagasy fa ny filoham-pirenena malagasy. Milalao ny fihetsepon'ny malagasy ny filoha nandritry ny fandarana iny raha tsy izay no nandrasan'ny maro ho iatran ny fanazavana ny zanaka izay fantatry ny filoha fa arena ho an'ny malagasy no ininana verimberina tsy mitombona ny filazana fa sarotra ny fikarakarana antotan-taratasy ho an'ireo mpianatra maniry hianatra sy ano fianarana any ampitan-dranomasina indrindra ny ao frantsa hoy ity mpanao politika ity afaka manao renouvellement titre de séjour isan-taona ny mpianatra rehefa mbola ano ny fianarana ary misy ny vokatra tsara samihafa ihany koa raha ny fanazavana ny famaritana ny naturalisation sy ny filiation fa ininy ny filoha atambatra isan-taona ihany koa no fangatana ny fanalavana izany fa tsy isaky ny enim-bolana araky ny nambaran'ny filoha. Mbola nahita ve nareo zanaky François Hollande nandeha nianatra andeha la France na mbola nahita nareo zanaky Barack Obama nianatra andeha les États-Unis tsy mbola nahita an'izany ary menatra raha miteny an'izany hoe za filoham-pirenena dia hoe ny zanako dia mianatra any France na zanako dia mianatra any États-Unis na zanako dia mianatra ary amboarina hôpitaly rehefa hitanao hoe tsy mahatoky ny eto Madagasikara ianao amboarina hôpitaly fa maninona ny zanaky ny malagasy ny fidy anao tsabo zay koa ny fampianarana fa maninona ny zanaky ny malagasy mpandehanao any amin'ny EPP mpandehanao any amin'ny CG mpandehanao any amin'ny lycée fa rehefa zanaky ny gouvernemanta na zanaky ny filoham-pirenena na zanaky ny premier ministre na zanaky ny ao membre rehetra voatendry ao amin'ny haute fonctionnaire de l'État dia hoe alefako any satria manana moyen dia alefako any an-dafy zany potena zany ny fianaranao amintsika tsy zay na tonga tamin'ireny niady an'io hoe oko zay ny fampianarana raha vao raha mbola karaha mampanjakana no mampanofanao sy ny mbola olo-mpanjakana ianao autorité publique ny fahasalamana sy ny fampianarana na ny vadinao na ny zanakinao eto daholo Madagasikara eto no manao an'izany. Filalaovana fihetsempo ihany koa no navalin'ny filoha tamin'ny fanontanian'ny mpanao gazetiny amin'ny hoe oviana marina no nangataka ilaisom-pirenena tamin'izy filoha ny teteza mita ve sa taoriana satria eo amin'ny 20 volana eo ny fangatana ny zoam-pirenena amin'ny ankapobeny ary inona ihany koa no tsy nitenenana izany ny alohan'ny fifidianana filoham-pirenena hoy ny fanontaniana apetraky ny mpanao politika ity. Nafangaro na nin'ny filoha andrajoilina nafangaro ihany koa ny atao hoe origine sy nationalité. Barack Obama izay tsy aivina origine kenianina fa tsy nanana ny nationalité afa-tsy amerikanina ary namaly mazava izany ny tenany nanoloana ny filoha Donald Trump momba io resaka io. Io ihany koa ny an'i Nelson Mandela tsy voafaritra ao anatin'ny lalàna velona misy ao Afrika Atsimo ny fananana zoam-pirenena 2 na 3 raha voarakitra mazava tsara kosa ny lalàna momba ny zoam-pirenena malagasy eto amintsika. Isan'ny lahadinika omaly ihany koa ny momba ilay caution 200 millions d'ariary amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay nilazan'ny filoha fa tsy mila mandalo filan-kevitry ny ministra fa fanapa-kevitry ny gouvernemanta magaga hoy ity mpanao politika ity satria nisy ny fanitsiana tamin'ny loi organique 2024 sy 2024 mikasika ny andiny vitsivitsy amin'izany caution izany tsy tokony andalo filan-kevitry ny ministra sy ireo antenimera roa tota ave izany fanitsiana izany fa vita ny filan-kevitry ny gouvernemanta hoy ity mpanao politika ity. Ankoatra io, mahatonga ny fiamorana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao tsy fisian'ny fisinjaram-pahefana izay dradratrainy na isan'andro. Androany, voapirofo fa hafa no atao hoe décentralisation amin'izao fitondrana izao. Raha hitanao hoe misy lesoka anjaranao amin'ny mampitondra anao manatsara an'izany lesoka zany. Zay ny fidianan'olona anao. Mampalahelo satria tsy fantatra mihitsy ny atao hoe décentralisation. Zany hoe ny décentralisation hitako izy iny hoe décentralisation ane manao école any anany zay décentralisation ane nanao hôpitaly ary zahay décentralisation ane nomena fitaovana reo gouverneur zany ve décentralisation mena moto be tana zany ve décentralisation décentralisation tompoko ny commune any amin'ny faritra sava misy commune ray excédentaire rehefa mangataka imprimante izy mbola manafatra any ministère de l'intérieur any Antananarivo zay ve décentralisation tompoko administrative
zany hoe any amin'ny faritra ny mitantana ny resaka administration. Décentralisation tokony politique, ny décentralisation surtout budgétaire. Anao école ianao any ataontsika hoe any Maintirano araka ny resany hoe nisy hôpitaly natao tany Maintirano fa avy aiza ny vola fa nga ny région melaka no nanao any appel d'offre sy ny karazany tantana ny vola anaovana tsy maintsy nangataka autorisation tany tana zany ve ny décentralisation. Vao hitsakitsaka ihany koa ny lalam-pandroirana hoe ity mpanao politika ity izay milaza mazava momba ny laïcité de l'État nefa iram-pivavahana no nanokafana ny fotoana omaly ary nibetsaka ny filoha no nanonona toko sy andiny tao amin'ny teny soratra masina. Azo atao tsara ny namaly mahitsy ireo fanontaniana fa tsy voatery nampiasa tenin'ny baiboly raha manaja ny lalàna sy ny atao hoe laïcité de l'État ny mpitondra. Discours à la nation ny zava-nisy omaly fa tsy resaka filoham-pirenena amin'ny maha-kristianina azy raha ny fanazavana hatrany. Nanaitra ihany koa hoe ity mpanao politika ity nahitana ny foloalinda malagasy tamin'ny fotoana io izay midika fa mampiditra ny tafika ao anatin'ny politika. Te ampiseho amin'ny rehetra ve ny filoha fa lehibe ny faratapin'ny foloalinda fa ihany koa mampiseho amin'ireo mpanohitra fa ireo ny mpitandro ny filaminana miaraka aminy ho an'ireo izay mikasa hanao fihetsiketsehana. Nasaina ny ampanjaka saingy nanaitra ny tsy nahitana ireo lehibe am-piangonana sy ireo finoana hafa toy ny finoana silamo sy ny maro hafa nandritra iny fotoana iny. Fa miandry ny telo herinandro nampanantenain'ny filoha omaly ihany koa ny rehetra amin'izao fotoana izao hanafoanana ny délestage eto amintsika fatapahan-jiro izay efa nanaovana fampanantenana lavareny hatrizay saingy vao maika ny mafy hatrany manerina nosy raha ny tao anatiny efa taona farany. Amin'izao fotoana izao raha tsy tanteraka indray ty fampanantenana izay natao omaly ity mety hisy ny korotana eto amin'ny firenena hoy ny mpiaro ny zony mpanjifa Nela Ranefson. Efa tsy voaisa intsony hoy ny mpanara-baovao raha ny fampanantenana nataony nisy mpitondra ankehitriny amin'ny nisy famahana ny olana misy eo amin'ny nisy orinasa JIRAMA mahatonga nisy fatapahan-jiro. Nanomboka tamin'ny nisy fampitomboana avoroeny ny herinaratra voakary ny JIRAMA izay nitota amin'ny nisy famatsiana rano teto Antananarivo ary tamin'ny faritra Saingy tsy nisy tanteraka mandraikandroany. Izao indray milaza fampanantenana vaovao ny filoha Andry Rajoelina fa ho vaovao afaka 3 herinandro ny olana eo amin'ny nisy délestage. Fampanantenana izay andrasana indray ny fanatanterahana azy hoy nisy mpiaro ny zony mpanjifa. Tivana ny telana indray dia mety anahirana ihany ho sahirana ny fitondram-panjakana satria miandry azy daholo tokoa ilay olona satria io zany isan'ny zatra anankiray goavana be mitranga amin'izao fotoana izao ary andefasana ihany ny afatra amin'ny fitondram-panjakana filoham-pirenena hoe tena tandremo rasanatrika tsy zatra miovana telerinandro io fa mety miteraka explosion sociale le izy satria tena manahirana ilay zatra misy tena mijaly vahoaka simba ny entana simba ny famokarany sahirana daholo ny olona anton'ilay izy lasa miteraka akony any amin'ny lafiny ara-toekarena satria tsy afaka miaro ny olona sahirana ny olona dikan'izay tena manantena zavatra fa amin'io afaka 3 herinandro io dia manantentsika fa tena misy fipetra raisina tokoa ary misy vokatra tsara engany mba tsy hoe sanatria zavatra hoe manala le ministra indray no zavatra tranga fa tena hoe aleo tena le resaka mihitsy hoe vokatra ny hita dia fiatsarany zay koa manao zay tsy manakiny fa privatisation Kolo tsy omena ny privé zany io ary indrindrindra tsy mampiakatra ny vidin'ny jiro sy ny vidin-drano zany nareo zay koa anankiray apetraky ny mpanjifa tsara. Maro ny zavatra azo trandraina eto Madagasikara raha tena vonona nisy anarina ny orinasa JIRAMA ny fitondrana ary efa nisy ny vahaolana narosiny ireo manam-pahaizana sy teknisiana malagasy saingy tsy misy fampiarana hatramin'izao. Ny mpitondra ankehitriny izay sady tsy mahafehy ny fitantanana ary manao be marena amin'ireo sosikevitra samihafa atolotra azy raha ny fanazavana. Anton'izao zava-misy izao. Manisa andro manomboka androana raika izany ny vahoaka malagasy amin'ny fampanantenana fatapahan-jiro izao. Aizina izay efa mazatra raha tsy ilaza ny tato anatiny ny enim-bolana farany ka rehefa fety ihany vao misitraka herinaratra araka ny tokony ho izy ireo mpanjifa. Raha ny fehiny saika diso fanantenana tamin'ny valandresaka izay nataon'ny filoha Andry Rajoelina omaly ny olom-pirenena nanaovana fanadihadiana tamin'ity androan'ity fisehosehoana amin'ireo teboka tsy lara-pamena no nisongadina hoy ny fanazavana ary tsy voaresaka firy ny sosialim-bahoaka mampitaraina ny maro amin'izao fotoana izao isan'ny nandrasany maro ihany koa ny hitondran'ny filohan'ny repoblika. Fanazavana bebe kokoa mahakasika ny fahaverezan'ny zoom-pirenena malagasy ho an'ny filoha taorian'ny fangatahany zoom-pirenena frantsay. Nela Ranefson.
Disy fanantenana tanteraka tamin'ny valandresaka nataon'ny Flo Andrira Juillet omaly izay nivatana tamin'ny televiziona malagasy ny maroa fa ireo olom-pirenena. Tao ihany koa ireo nisafidiny tsy hijery antony efa tsy misy antenaina intsony amin'ny lahateny ataon'ny Flo raha ny fanehoan-kevitra. Tsy voaresaka firy izy ireo ny tena marary ny vahoaka indrindra ny sosialim-bahoaka. Fisehosehoana sy fifampitana tamin'ny mpitondra teo aloha no natao. Teo ihany koa ireo niandro hoe andiso ny filazana fa mizaka ny zopirenena frantsay ary avery ny zopirenena malagasy ny Flo saingy tsy izany no voaresaka. Amin'le situation nay vahoaka zany na atsika vahoaka zany tsy de tena mahafapo satria lasa ohatrany hoe resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'le zavatra omaly iny tsy de tena nisy mahakasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha mahita zao de ny zavatra misy amin'ny problème atsika zao de miady amin'ny anoana antsika miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-boly tsika miady amin'ny resaka fandrosoantsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana or nefa zany le zavatra aseho tamin'ny télé omaly na de hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy ny zany reny fa reny zavatra ireny zany amiko natokana ho an'ny mpanao politika reny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka. Nahafapo ny tena nendrasana zao de le tena tanao zany le hoe fivana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahiranan'olona zay ny tena nendrasanay zany hoe tsisy vokany fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy za aloha tena tsy nankasitraka n'iny teneniny fa misaotra ny gasikara ihany ara-pamena tsy araky nampanantenainy hoe vita 20 andro moa le nampanantenainy iny tena ohatrany hoe fitaka be zany le izy ohatrany hoe valipiraingina fotsiny le izy de zay nanantena aloha satria izy le zavatra be da be mitsy de tsy hitako tsony hoe izy andraisiko izy tsy resy satria efa fiain'ny lainga koa le fiainana zay tena maro tsoran'ny mitondra ny zopirenena frantsay anazy io zao ny malina be zoina zany hatramina zao ny fahaleovan-tena zany de efa hoe mba nitakizay fahaleovan-tena zany de tokony tsirariny tso zany ny tokony anana zopirenena frantsay ny mpitondra aloha tonga de tsy piako amina teny anankiray tsotra fotsiny le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga de hita mivantana hoe aiza ka hatraiza le performance an'le Flo zany hatramin'izay ka hatramin'izao ny tena marina moa zany nandritry ny 10 taona no nitondrany Flo io teo hoe tsy piako manokana Andra Juillet moa zany le nkabaro omaly iny 10 taona nitondrany teto amiko manokana zany tsy de hoe nisy hoe fivana be hoe nanahoana ny fivana moa nisy fa raha mba nakany amin'ny tsara moa le izy ka nanenina fa hatreto aloha zany de tsy hitako inona mbola fivoarana teto ary alo lavitra raha zany le taloha ny tena marina anisany no mifidy anazy fa tsy afeniko aloha hoe somary nanenina kely ihany aho nandasaka an'le vato anazy. Vahaolana manoloana ny fahasahiranana iainan'ny vahoaka no tena andrasan'ny maro amin'izao fotoana izao raha ny firazavana. Sahirana ny vahoaka manoloana ny fidangany ny vidim-piainana izay tsy mifanaraka amin'ny zava-misy intsony. Manjaka ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana vokatry ny fahasahiranana. Famakasika ny sandam-bola malagasy izay isan'ny voaresaka manokana tao anatin'ny fandaharana nataon'ny Flo Repoblika ihany koa. Ny fahabetsahany fanafarana entana avy any ivelany no isan'ny antony goavana mampitotongana ny sandam-bola malagasy amin'izao fotoana izao. Hoy ny mpahay toe-karena iray efa olana hatramin'izay io saingy tsy mbola nisy hatreto. Ny fepetra no raisin'ny fanjakana izao indray mbola nateviny zany fanafaran'izany ny fanjakana araka ny nambaran'ny Flo Repoblika omaly ka hanafatra varindray ny fanjakana amin'izao fotoana izao ary ny Flo Repoblika no isany izara izay. Tsy nitsahatra ny totongana ny sandam-bola malagasy ary izao tafakatra 5,000 ariary izao ny iray roa sandam-bola izay tsy hitsahatra ny totongana malona ny vinan'ny fanjakana izay rosa amin'ny fanafarana vary indray araka nambaran'ny filoham-pirenena omaly tamin'ny fahitalavitra. Ny tsy fisian'ny politika mazava ara-toe-karena eto amintsika sy izao fanafarana entana-betsaka izao no vao maika anahirana antsika hoy ny mpahay toe-karena. Resaka sandam-bola indray satria tsika moa anatina resaka hoe tsena nitolotra asan'ny tanady de mazava azy fa misy resaka zany ambony be ny filatsika vokatra avy any ivelany de mila vola vahiny foana tsika de raha vao tsy maraka fotsiny ohatra na kelikely ny resaka fanondranana zany de
vitsivitsy zany ny atao hoe ny zany ny vola vahiny tobaka eo amin'le tsena ny tolotra sy ny tanàny zay de mazava fa tsy maintsy misy miakatra izy de jereo fotsiny izy hoe ohatran'ny ahoana ny entana avy any ivelany amina aksanakay raha tsy resaka ohatra hoe asa ohatra hoe raha resitsika ohatra ny avy eo an'ina re avy eo isorakaka hatrany hatreo amin'ny tetezan'ny biorisika ohatra de ohatran'ny ahoana ny apahany vokatra vita eto toerana apahany vokatra vita any ivelany de hitatsika amin'izay hoe be da be ny avy any ivelany vonjy-tavanandro hatrany ny fepetra raisy ny mpitondra tsy misy fandinihana lalina ka mahatonga olana miavoza eto amin'ny firenena raha vaolana manoloana ny fitotongana ny sandam-bola malagasy no nandrasany rehetra tamin'ny filoham-pirenena omaly ny fampitomboana ny vary afarana no nambarany tamin'ny vahoaka ny fitoban'ny entana afarana avy any ivelany no isan'ny mampitotongana ny famokarana sy ny sehampiariana samihafa izay tokony afaka mamaly ny filan'ny vahoaka raha ny mahakasika ny vary manokana manana sopotra betsaka i Madagasikara afaka mamaly ny ampahany betsaka amin'ny filana anatiny saingy tsy manome sehatra ho an'ny tantsaha ny mpitondra tsy mikarakara na tsy miraharaha ny sehatra mifandraika amin'izany tahaka ny fahasimban'ny lalana sy ny fahamoran'ny vidim-bokatra izay lasa mampiravoravo-tanana ireo mpitantsaha raha amin'le vary aloha zany ny amin'ny vary zany aloha tsy maintsy reny any hoe ahoana ny ampiakarana ny ampianana n'ilay zavatra zany ny vokatra afarana de ahoana ny ampiakarana ny vokatra eto toerana zay zany aloha tsy maintsy mandeha amin'izay fa azadiny koa nefa anao araka ny teneniko teo fa ny ho an'le mpamokatra eto toerana manana amin'ny teny vahiny ngamba zay azotsika hoe manana intérêt koa izy hoe mba ambonimbony lay mba vidiny tonga am'zay moa le hoe prix amin'ny padia zany de eo nefa zany indraindray nefa le prix an'le padia any amin'le mpamboly ambany de iny koa zany tsy andeha atao hoe tsy de mamparisika koa zany zay ny amokatra na hoe zay vitanao eo fotsiny mamokatra azy no ataonao fa tsy manana tsy misy fanohitra zany ianao andeha hitady famokarana bebe koa anitatra ny ambandain'ny famokarana zany mila jerentsika daholo anatin'le ry zany fa ndraindray mantsy soa de miteny fotsiny tsika ohatra hoe ny mena zezika ohatra mena an'izao fa eo amin'ilay resaka fivarotana ny vidiny tsy voafehy ary mbola sarotra ny fehezan'i Madagasikara ny fitotongana ny sandam-bola sy ny fiakaran'ny vidim-piainana izay tsy ho azo hitovirana raha tsy misy ny fepetra raisy ny mpitondra fanjakana sehatra ny fandraraina izay nitondra faisana tao anatin'izay efa taona izay raha atao indray mijery raha tsy laza fa tsy ny lavanilina anetsany ireo mpamboly anaty fahasahiranana amin'izao fotoana manoloana ny fitotongana ny vidin'izany ary tsy mbola misy mpandray ihany koa izao anefa efa irosy tsy ho ela amin'ny fampidirana mpianatra ka ahina ny tany ankizy miditra an-tsekoly amin'ny taom-pianarana ho avy io vokatra izay fahasahiranana izay mpandraraha sy mpitantana orinasa isan'ny tondra faisana amin'izao fitondrana izao ihany koa ireo orinasa mpanao lalana namafisin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina omaly fa izy no antony tsy nahavoaloha ny volan'ireo orinasa mpanao lalana anjatony tao anatin'izay 3 taona mahery izay ny filoha no nanakana ny tsy andohavana ny volan'ireo orinasa malagasy misehatra amin'izay fanamboaran-dalana izay tamin'ireo tompona orinasa nisy ireo namony ainy tapaka lalan-drano ny fakan'ny banky ny fananany tapitra ny fepotona ny arahan'izy ireo sy ny mpampindram-bola ka avery ny fananana mazava araka izany androany izay tomponantoka tamin'izay famotehana olona sy orinasa malagasy izay orinasa mpanao lalana izay fantatry ny rehetra fa mamelona olona maro manerana ny nosy ary izao ny filoha nilaza fa anomeny vola ny orinasa mpikojakoja lalana tsy voalovola izay namoaka fanambarana androany ary nanamafy fa nahavita-tsaka sy andavany ny asa nampanaovina azy ireo efa notsirihiny indimy tao anatin'ny 3 taona ny lalana izay namboarina saingy tsy avoaka tsotra izao ny vola tsy vao zao no nisy ny fampanantenan'ny mpitondra andohavana ny volan'ireto orinasa malagasy ireto ary andrasana amin'ny tindray mitoraka ity raha araka izay nambaran'ny filoha omaly izay fa atao anatin'ny 10 andro no andohavana izany mampametra-panontaniana ny mpanara vaovao amin'ny tsiraraha ity ny hoe raha ireo orinasa vahiny mpanao lalana eto amintsika ve sa ny mpitondra ny tsy mandony volany nahoana ny orinasa malagasy no inina-potehana tahaka izao na efa nanaraka ny lalàna sy nanao atsaka sy andavan'ny asany azy ny mpandrara malagasy androany izay toy ny biby lava samborina ankizy tsy tanana andrangotra tsy tongotra hitsipaka araka ny fanambarana navoakan'izy ireo ao anatin'izay politika mpanjakana sy ny fitantanana ny raharam-pirenena indrindra ny toe-karen'izay ny tsy fanomezana sehatra ny eny fotony amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra no isan'ny manapotika ny sehampiariana
lavanil amin'izao fotoana izao ny teo anivo ny asinany any association des sympathisants et des natifs d'Antala tamin'ity androan'ity miariary zany amin'ny famaritana ny taom-piotazana lavanil 7 au sava tarany dato no ny tsy fahafantarany ireo mpanapa-kevitra ny zava-misy ka anaratsy ny kalitao sy ny vidim-bokatra izay efa latsaka ambany dia ambany amin'izao fotoana izao. Mizara telo mazava ny fisokafan'ny taom-piotazana lavanil ho an'ny faritra Sava araka ny tapaka taorian'ny fanadihadian'ny CROF na ny comité régional d'observation de la floraison de lavanil anomboka ny 7 aogositra ho an'ny zone littorale raky amby 20 aogositra ho an'ireo zone intermédiaire ary miandry ny 17 septambra ireo zone montagneuse daty izay efa tokony nanomboka alohan'ny 20 jona hoy ny filohan'ny Asna. Ny chiffre azo ambara matetiky lettre zay tsy voniany ny olona lavanima 20% ny floraison matou alohaka ny 24 juin ny 40% masaka roa herinandro après ny 24 juin io de ny ambiny amin'izay zegny ny 3e tsena zegny eo ny 40% ambiny. Misy koa tsy maintsy nataony ny famakena tsena alohan'ny 26 juin dia noho ny antony hoe hiatriky fety-pirenena. Fety-pirenena io raha tegna fety nanagna lanjany be tamin'ny vahoaka ny faritra Sava taloha nagnalanjirofo koa zegny. I tsena andavany voalohan'io ny azahoagna vola andesigny hiatriky ifetiny 26 juin io. Am'izao tsika vafara ty efa tsisy le fifampitsinjovagna maologno tokony tsinjovagna am'izay filany vahoaka zay ny fanokafagna tsena. Anamafy ny fampitehan'ny seha-pirenena lavanila izay efa mandalo fitody sarotra ankehitriny ny fanemoana ny taom-piotazana ivadika akatsy ny akamaroan'ireo vokatra ity sokajina lavanila ity izay latsaka ny 500 isanjato hoanina amin'ny lavanila voakarakara araka ny tokony ho izy ny vidiny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Amin'ny marché international nefa haintsika fa hoe ny prix any lavany kitsa na cut efa ho vakisasaka antsasaka ny vidin'ny lavany normal lavany tsara ka aoka tsika tsy famono aoka tsika tsy animba ny vokatra tsika fa apetraka nyzay tegna itsinjovagna hoe kofa tokony sangorigny ny lavanio sangorigny ataony préparation. Zahay avy amin'ny faritry dia magnizingizigny fa noho ny tsy fahaizagna na noho ny fitsabahagna zegny mahatonga problème jiaby resaka lavany io. Ny agny fotony ny tokony manapaka, ny agny fotony ny mpamboly ny mahay hoe tamin'ny date zao zahay efa commence niasa lavany tamin'ny taongo ty 6 volagna après matou ny lavanio avy alao ny agny fotony tsy tokony ambesagna décret interministériel ny fanokafagna ny tsena andavanio. Mampametra-panontaniana avokoa araka izany fanapa-kevitra ny raisin'ny fanjakana manodidina ny seha-pirenena lavanil tao anatin'ny 5 taona farany hoy ireo mpisehatra raha ny fanalalana ny tsena no nangatahana fa merana ny vidin'ny farany ambany ho 5,7 ny maitso ary 500 dolara ny masaka no narosin'ny fanjakana. Teo ihany koa ny fametrahana ny CNV na ny Conseil national de lavanil ny 12 jona 2020 izay nitsahana ny agrément sy ireo fanapa-kevitra goavana momba ny seha-piarina no takiny ireo mpisehatra ho voanana saingy izao nampiny CVM na ny comité de lavanil de Madagascar rafitra izay tsy maresy lahatra ny fananganana azy hatreto ho ny filohan'ny Asna. Izao ndray raha ny volana jolay no angatahany mpisehatra aogositra hatramin'ny septambra no arosin'ny fanjakana ka tsy azo ekeny anavotana ny seha-piarina lavanil. Tsy amin'ny sehatry ny lavanil ihany amin'ny sehatra maro no mampametra-panontaniana izay fandraisan'ny fanjakana fanapa-kevitra izay asa hotaritina makaiza ny firenena amin'izao fotoana izao. Dia izay ihany koa no hoentintsika misendo vetivety ao anaty doka fohy iompana betsaka anatin'ny fanombohana ny fanadina mpanjakana baccalauréat isika rehefa avy eo mandrapatafa vetivety ary.
Tombola Somaro 10e édition. Paris, Mazaoua Fiara, Vaovao B, Moto, VTT, Arluka Marbe. Soutien Fadès Ganzara, allez faire SMS amenez 038 88 811 11. Niwe Somaro, espace non complet. Andarna Feno, SMS Ray, 2 milliards. Fin de face SMS illimité. Commandé Sanzara, à Chamni 11 août 2023 ou Abzao. Miss Fisserianga, Iskanité le Nyanju, Mier Kamli tellement. Isaranga voyage, tout frais payé à Nocibe, Mandé Festival Somaro, Karakori, Paris. Ina dia vita amin'ny soja voafantiny mba hampatsiry ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Le groupe EMA et l'Omnes Éducation. Parcours études en France, Cap 3000 Indjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la PMI Madagascar. Tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy amin'ity ala ity atena trany ny arahaba ho antsika rehetra mbola miara-dalina aminay. Amin'izao oro izao isantarantsika izay ny enireo mpiambina ny fanadinana bakaloria tamin'ity taona ity hoarina tamin'ny taondasa raha ny isany ireo mpiambina isa-taona. Anton'izany raha ny fanadihadiana tsy fahatombanany fandoavana ny tambo-karamana izy ireo ara-dalàna. Nanomboka ny taona 2024 androany misa 2 isaky ny hevitra ny isan'ireo mpiambina. Raha ny fanadihadiana natao fity nokolona. Miisa 2 ireo surveillant na mpiambina fanadinana isaky ny efitra fianarana androany. Raha toa ka miisa 4 izany farafahankely ny isan-taona anatin'izay efitra ny fianarana izay. Miisa 9 ankilan'ireo mpiambina raha toa ka lehibe ny foibe mpanadinana iray izany fanadihadiana. Ny enany tany ireo nandray anjara amin'ny fiambenana fanadinana tamin'ity taona ity raha nitetsy amin'ny foibe mpanadinana an-tanimbarinan-drina manokana. Tsy ampy ka tsy maintsy nampiana avy any amin'ny ministera ireo mpiambina tao anatin'ny efitrano fianarana iray. 20 ny isan'ny saly eto aminay dia misy surveillant anakiroa par salle dia misy ny secrétaire. Tamin'ny voalohany aloha zareo saika tsy ampy miantso ny ministera izay dia zareo no mandefa olona zany raha le hoe raha ohatra ka misy tsy ampy. Amin'ny ankapobeny milamina fa ny pitsopitso moa tsy maintsy misy ihany hoe misy ny ankizy very ny convocation na hoe nanadino ny convocation fa efa nitadiavana vahaolana daholo dia efa milamina soa. Malaina noho ny tsy fisitrahana ny tambo-karama araka ny tokony ho izy ireo mpiambina araka ny fanadihadiana natao. Tsy mbola nisitraka ny tambo-karama tamin'ny taom-pianarana 2022 sy 2022
ireo surveillant sy chef de centre samihafa hatramin'ny androany. Maro ireo nialan-daharana. Isan'izany ity chef de centre teo aloha niasa teo anivon'ny foibe mpanadinana LMA tamin'ny taondasa. Tsy nanohy alezy tsony satria tsy resy lahatra intsony zany mahakasika an'ilay fandaminana mahakasika an'ilay baccalauréat ny fahatarana loatra tena loatra satria heritaona mahery mihitsy arany vao azo ilay ataontsika indemnité kely ao anatin'ilay izy dia eo arany fitiavana an'ilay tanindrazana na ilay mpianatra na ilay fianakaviana dia tsy miresy lahatra intsony tamin'izay zavatra zay ngamany. Marobe mihitsy marobe ary mahitinareo nanao annonce ange zareo ho fisorohana an'ilay tsy fahampiana zay koa no manao izy amin'izao fotoana izao satria izay manokana tsy nirarahan'ilay izy intsony sao dia fanometsiny satria mamitaka fisa zao zareo eny amin'ny affiche du bac hoe mba hisorohana ny tsy fahampian'ny chef de centre dia antsoina rehetrarehetra na ny mpandrarasy rehetra zany hanamana tevin-darana dia zay zao ny mesure zany dikan'izany be da be mihitsy zany tsy nanao mitovoka aminay ary zareo teo koa ny fakafantatra daholo eny zay mpinamana mpiara-miasa sy ny mpampianatra dia zay no mahatonga zay hoe maromaro zay tsy nanao raha zay manokana. Ny taranja filozofina niboan'ireo mpiadina ny andro voalohany fanadinana baccalauréat amin'ny ankabeny olana teo amin'ny taratasy fiantsona no hita ho an'ireo mpiadina tsy aivina nahitana fiakarana 12.5 ireo mpiadina manerana amin'ny Madagasikara tamin'ity taona ity oharina tamin'ny taondasa mahery ny 5,000 sy iray alina sy roa hetsy izy ireo ka ny série L no nahitana mpiadina maro anisa amin'izany raha nitatitry ny ministera ny fampianarana ambony. Fa ny tombo 12,100 ny atahan'ny mpiadina ny soratra anarana amin'ny fanadinana baccalauréat amin'ny fampianarana kabeny sy teknika ho an'ny faritany Mahajanga ny faritra Sofiano ho fantatra fa betsaka mpiadina indrindra amin'ireo faritra miisa 4 mandrafitra ny faritany Mahajanga amin'ny ankabeny ny zotra mpilaminana ny fanadinana Anja Robert Kolo Mahajanga. Nahita ampiakarana 20 faingo 3,100 ny isan'ny mpiadina ny soratra anarana hiatrika ny fanadinana baccalauréat tamin'ny taona 2024 ity raha oharina tamin'ny taondasa izany hoe mitotaly 7,704 alina ny isan'ny kandida ka ny 13,503 tamin'ireo dia mpiadina avy amin'ny fampianarana ankapobeny raha toa ka 4,70 kosa ny mpiadina ho an'ny fampianarana teknika tratra ara-potoana avokoa ny lamina rehetra mikasika ny fanadinana baccalauréat ireo faritra 4 mandrafitra ny faritany ny Mahajanga ka ny zotra tamin'ny mpilaminana tanteraka izany. Amintsika miteny zao dia efa nazo tatitra izahay fa dia mizotra antsakany fiandavany ny fanadina baccalauréat eto amin'ny faritany ny Mahajanga ary ny rarina moa zany dia ny izoran'izany mandritra ny 2 herinandro zay tsy aheviko ihany fa manomboka androany ka mifarana ny zoma ny baccalauréat enseignement général sy ny tapany voalohany amin'ny enseignement technique zany hoe les premières séries dia mitohy ihany zany ny alatsinainy fa 14 jolay ho an'ny deuxième série amin'ny enseignement technique mifarana ny zoma 18 jolay. Mankahery ireo namana mpiara-miasa chef de centre sy ny chef de centre adjoint ny président du jury indrindra mankary azy ireo amin'ny asa masina izay ataon'izy ireo ary tsy misatra moa zany no miteny anjareo ihany koa aoko mailo ary hoentitra mba fahatsika moa zany manatosa tsakany fiandavany araka ny tokony izy ity fanadinana baccalauréat 13 sy 20 ity. Zazalahy 12 taona no zandriny indrindra ary vehivavy 17 taona kosa no zokiny indrindra tamin'ireo mpiadina miatrika ny fanadinana baccalauréat ho an'ny faritany ny Mahajanga. Ho an'ny faritra Boeny miisa 12 ny foibe mpanadinana ary 13 sy 207 ny isan'ny kandida. Ho an'ny faritra Sofia zay ahitana kandida betsaka indrindra 7 ny isan'ny foibe mpanadinana ary mitotaly 3,703 ny isan'ny kandida. Ho an'ny faritra Betsiboka miisa 17 sy 300 ny mpiadina izay notsinjaraina amina foibe mpanadinana miisa 3 ary ho an'ny faritra Melaka miisa 10 sy 200 ny mpiadina ary 2 ny isan'ny foibe mpanadinana. Ao anatin'izay andro voalohany fanadina mpanjakan'izay hatrany fa hiazo an'ny faritra Vakinakaratra vetivetsika azo lazaina ny lamina amin'ny ankabeny fanombohana ny fanadina mpanjakana baccalauréat ho an'ny faritra Vakinakaratra
tamin'ity androantina teo aza ny olana madinidinika teo amin'ireo mpiadina sy ny foibe-mpanadinana azo lazaina ho nizotra mpilaminana ny fanatanterahany zany tony tao amin'ny foibe-mpanadinana lycée André Resampa tao amin'ity androanty. Mpiadina miisa 2 sy 740 sy ray alina atao anatin'ny farim-piadidim-pampianarana eto Vakinankaratra no tonga nanatrika ny fanadinam-panjakana baccalauréat tamin'ity taona 13 sy 14 ity izay nisizaraina tamin'ireo foibe-mpanadinana miisa 250 manerana ireo distrika 7. 17 taona ny zokony indrindra tamin'ireo mpiadina ary 13 taona kosa ny zandriny indrindra ho anteto amin'ny fatra Vakinankaratra manokana. Anisan'ireo foibe-mpanadinana izay mandray mpiadina manodidina ny 500 maheriny teto amin'ny lycée André Resampa Tsirabe ary anisan'ireo foibe-mpanadinana lehibe indrindra eto Vakinankaratra. Maro ireo olana madinidinika izay nosedraina ho ireo tompon'andraikitra teo anivon'ity foibe-mpanadinana ity fa noezahana novahana avokoa izany ary tamin'ny fitora sasany maraina no nanomboka tanteraka ny fizarana ny laza adina raha ny fanazavana. Amin'ny hoe andro voalohany aloha tsy voatery hoe tsy maintsy hoe tonga lafatra be fa amin'ny akapobe zany no resako hoe 5.9 isan-jato aloha zany nizotra amin'ny akapobeany teto amin'ny lara amin'ny andro voalohany zany hoe fa azo lazaina efa tsara ihany aloha ny zany ny pitsopitsony kely manko tsy maintsy misy ihany ny olana kely indray fa ny olana teo ny ihany de voava ny nanadiny convocation angamba ny misy moa zay fa nahitana vahaolana satria tsy maintsy mitondra pièce justificative foana ny ankizy iray miaraka amin'ny sary moa zay koa manana afaka iverifiena fiche de contrôle iverifiena ny mpiadina dia tsy nisy olana aloha iny satria ny manao zavatra koa tsy mora sy natonga lolory zareo fa tamin'ny fitsosana efa nanomboka ny filozofia teto amin'ny lara. Mandritra ny roa herinandro no andraisan'ity foibe-mpanadinana ity ireo mpiadina mpanala fanadinana baccalauréat na avy amin'ny fampianarana amin'ny ankapobeny izany na avy amin'ny fampianarana teknika. Maro ireo mpakiadina petraka mba hatonombana tsara izany fizotra ny fanadinam-panjakana izany ho hiatrany ny tompon'andraikitra eto amin'ity foibe-mpanadinana lycée André Resampa Tsirabe ity. Misy ny série technique ato dia misy ny série générale aloha zany hoe mifangaro zany eto aloha eto zany mandritra ny tapabolana dia misy baka foana aloha ny paikady aloha efa milamina tsara satria raha ny eto amin'ny lara fotsiny zao dia misy ny chef de centre anankiefatra zay efa mandeha mizarazara moa zareo araka ny andraikitra ny tsirairay dia misy koa ny chef de centre adjoint maromaro eto dia ny surveillant moa zany azo lazaina hoe tena ampy isaky ny salle eto zany hoe paikady zany efa mipiraperaka daholo. Ny taranja filozofia no nanomboan'ireo mpiadina ny fanadinam-panjakana baccalauréat ho an'ny tapakandro maraina ary ny taranja teny vahinina ny anglais ny tapakandro hariva. Samy manana fomba fijeriny avokoa ireo mpiadina manoloana ireo laza adina ireo raha ny fanadinana tao. Mba nisy azony raisina ihany tao mora ihany zany raha nianatra mba ho an'ny tsy nianatra moa zany dia mety mitango lalitra natao tao mitovitovy fa tsy dia hoe tena ino efa niomana ihany efa tsara fiomanana dia tsy tapohan'ny loza. Ny filolo sarotsarotra kely ihany tany amin'ny ohatrinetsina pozina ilay izy fa ny anglais teo mba azo lasaina hoe mba nisy mba azony raisiny ny anarana tany daholo fa ilay izy ny sarotra. Serious amin'ny ankapobeny nafinaritra fa na dia hoe somaro sarotsarotra ihany aza ny anglais fa ny philo mba somaro eo ihany. Tamin'ny philo mba efa nianarana tany ampianarana ihany tonga tany fa ny anglais no somaro hoe mbola tsy dia hita zany ny sujet ny tokony hoe na misy zany hoe mbola misy 4 jours zany hoe mbola afaka manarina tsara raha tsy nety ny andro voalohany. Araka izany dia azo lazaina fa nilamina ny ankapobeny fizotry ny fanombohan'ny fanadinam-panjakana baccalauréat ho anteto amin'ny fatra Vakinankaratra manokana tamin'ity andro voalohany ity. Fa tao amin'ny faritan'ny fianaratsoa no nahitana ny mpiadina zandriny indrindra 10 taona sy ny zokiny indrindra 17 taona tamin'ny fanadinam-panjakana baccalauréat 2022 tafiakatra 1.700 sy 3.3 alina ankilan'ny nisan'ireo mpiadina izay mizara amin'ireo toeram-panadinana miisa 770 aingorakotonyrina kory fianaratsoa. Vao mangiran-dratsy dia efa tazana mameno ny arabe ireo ankizy mba handray aman-dreny hamonjy ny toeram-panadinana baccalauréat amin'ity maraina ity. Talohan'ny nidirana ny toeram-panadinana moa dia misy hatrany ireo toromarika izay tsara ho fantatry ny mpiadina alohany hatrehany izany fanadinana izany izay nomeny ireo tompon'andraikitra misahana ity fanadinana baccalauréat ity. Ny fanadinana baccalauréat moa dia misy tena fampianarana ambony no karakarazy ary izay no mahatonga ny tenana eto président l'université ny Filaratsoa miaraka amin'ny chef de service amin'ny baccalauréat ary eo ihany koa
ny tale isatsika azy avy amin'ny ministera izay manao supervision baka aty amin'ny centre aty Fianaratsoa. Nisan'ny mpiadana moa dia eo amin'ny 3,700 sy 3,000 sy 3 alina ny eto ny aty Fianaratsoa. Ny zandry indrindra dia 10 taona ao amin'ny centre Mananjara ary ny zokiny indrindra dia 4,20 taona centre Fandriana. Ilay zandry indrindra teo moa zany dia vehivavy ary ny zokiny indrindra teo dia lehilahy. Zay moa no ny andraikitra ny université ny Fianaratsoa. Misy fitoeram-panadinana enina eto Fianaratsoa. Ray teknika dia 5 général. Ny fanatanterahana dia ohatran'ny tamiry taona ihany mizotra amin'ny atsakany sy andavany tsy misy ny olana amin'izay mitovy amin'ny tamiry taona ihany. Fa tsikaritra nandritra ny fizavana ny taratasy fiantsoana ihany koa ny nahitana fa tsy ilay olona anao ny fanadinana ny tonga atao an-toerana. Io moa zany dia jerena ny convocation, jerena ny dossier ny tany amin'ny fiche de bac, hita tao ny copie dia vehivavy ny tao amin'ny copie nefa lehilahy ny mpiadina teo. Dia zay zany dia tsy maintsy nandray ny fepetra avy hatrany ny tao amin'ny office du bac. Toy izao manaraka izao kosa indray raha ny tarehimarika ho an'ny eto atapy-tanànan'ny Fianaratsoa manokana. Ny ato Tanisa azo mena angambany dia ho an'ny Fianaratsoa dia eo amin'ny 3,50 sy 700 sy 7,000. Zay no totaly eto Fianaratsoa zany amin'ny centre Fianaratsoa. Zay ny enseignement général. Fa ny eo amin'ny enseignement technique kosa dia 7,30 sy 300. Ary raha ny isan'ny centre zany manerana ny faritany Fianaratsoa dia 7,70 ny général ary 10 ny technique. Amin'ny ankapobeny aloha zany dia azo lazaina fa mizotra araka ny tokony ho izy ny fanadinam-panjakana baccalauréat ity raha ho an'ny eto amin'ny faritany ny Fianaratsoa no jerena. Fa nilamina ihany koa ny atrehan'ireo mpiadana ny fanombohana ny fanadinam-panjakana baccalauréat amin'ity androany ity ho an'ny faritany ny Toliara manao antsoavo amin'ny tompona andraikitra ankilan'ireo ray aman-dreny manoloana ny fahatapahan-jiro anatin'izao vanim-potoana ny fanadinam-panjakan'izao Bonhomme Élisée Kolo Toliara. Mpiadina 5,770 tamin'ireo 5,770 ny soratra anarana no tonga niatrika ny fanadinam-panjakana baccalauréat ho an'ny ato amin'ny faritany ny Toliara. 12 taona ny zandriny indrindra amin'ireo mpanala fanadinana raha toka 40 taona ny zokiny indrindra amin'ny ankapobeny nilamina ny fizotrany fanadinam-panjakana baccalauréat 3,20 ato amin'ny faritany ny Toliara ho any androany. Ankoatra ny fametrahana ny paikady manokana entina hampirindrana ny fanatotsana ity fanadinam-panjakana ity dia nampitomboina ihany koa ireo ivontoeram-panadinana. Betsaka ny ataontsika hoe stratégie izay napetraka izay tsy dia tsara loatra ny miresaka azy eto amin'ny haino aman-jery ary eo ihany koa ny fandraisan'ny ministère mpiahy anay dia ny enseignement supérieur sy ny et de la recherche scientifique anjara amin'ny fametrahana superviseur isaky ny faritra sy ny centre manerana ny faritany. Zava-dehibe ho anay io satria manampy anay amin'ny fametrahana an'izay paikady ahafahana mametraka ny baccalauréat madio zay. Zava-dehibe ny fanotronana mandritra izao fanadinana izao hoe ireo ray aman-dreny izay tonga nanohana ireo zanany androany. Nisy telo rozy tamin'itoy sasany mbo amin'ny Jirabe Jily aroy mangalaka any. Iraiky zany aty amin'ny lycée Laurent Botkeka atoy. Fikarakara moa dia efa io tena manatsy sakafo atao io fa efa mikofoka tena mikarakara sakafo ho azy mba hafalifaly azy. Mba avy alera koa tena mba tsy ho raha io. Iliako manotro an'ireo zazareo mankapanadinam-panjakana. Raha tsisy zany ny ray aman-dreny manotro nazy, ohatrana kivy zany izy. Misy ny ray aman-dreny fa magnome vola ny zanany avao hividianany sakafo iny andala iny. Fa tena ilaina zany ny sakafo baka an-tragno agny ro ara-pahasalamana. Mangataka ihany koa izy ireo ny tsy hisian'ny fahatapahan-jiro lavareny mandritra izao vanim-potoana ny fanadinana izao. Manafatra ho an'ny mpitondra fanjakana eto Toliara avao fa amin'ny zavatra tamin'ny regny fitapahan-jiro regny tena mamaivay mihitsy ny fotony anatin'ny fagnanovana révision faran'le zaza na androany aza mba tsy hisy zany regny
fitapatapaha-jiro regny fa mbo tokony ho entendry fongam-panjakana indrindraindrindra fa jirama tokony ho jerena manokana amin'izay. Tegny raha angatahiko zany tsy haiko ty ilan'ny ray aman-dreny fa gnahy mba mangataka ny jirama zany lahy mba tsy ho tapahy anatin'ny examen chaque jour toy mba hianarana tsara eo leçon. Vinavinaina ho vita mialohan'ny 20 ny volana aogositra izao ny fitsarana ny fanadinana baccalauréat ho an'ny ato amin'ny faritany ny toliara manokana raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra hatrany. Koinona moa zany ko tsy efa tapitra ny fanadina mpanjakana baccalauréat vo afaka nonofy izay tsy fisiny dia lestage zay ireo mpiadina sy ray aman-dreny any toliara amin'izao fotoan'izao. Maresaka iraisam-pirenena any Iran miverina indray amin'izao fotoana ny fisafona ataon'ny mpitandro ny filaminana sy ny fanasaziana. Ireo vehivavy tsy misaron-doso tsy manao voaly eny an-dalana ankehitriny ireo izay isan'ny fomba mampitsipika amin'ny lafiny ara-pinoana ny toerana efa maro ireo tsy manaja ny fepetra amin'izao fotoan'izao ka hampiatra ny saza mafimafy kokoa ny tompon'andraikitra any an-toerana. Vehivavy maro amin'izao fotoana izao no efa tsy manao intsony ny saron-doha ny voaly rehefa mandeha eny an-dalambe eny any Iran any. Nanomboka niverina indray amin'izao fotoana izao ny fisafona eny an-dalana izay ataon'ny mpitandro filaminana misana ny zaza tsy ampy-taona ao Iran ao. Fantatra araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo fa averina indray ny fanasaziana ny amin'ny tsy fanaovana ny voaly na ny saron-doha araka ny fampafantarana izay nataony manam-pahefana any Iran omaly sy androany. Ho an'ireo tanora sasansasany efa tara loatra izao fanapahan-kevitra ny mpitandro filaminana izao indrindra fa ho an'ny fanasaziana ireo vehivavy tsy manao ny saron-doha na ny voaly na eo aza ny fomba ny firenena. Efa zatra ny tsy manao izany saron-doha na ny voaly izany intsony izy ireo noho ny tsy fampiary ny fepetra tao ao izay. Nisy araka izany ny fetsiketsehana izay nataon'ireo tanora izay manohitra ity fanapahan-kevitra ity amin'izao fotoana izao. Ity fanambarana ity ny amin'ny tsy maintsy anaovan'ny vehivavy saron-doha any Iran izay fantatra fa 10 volana taoriana nafatesany Masha Amini izay nosamborina noho ny fanitsakitsany ny fitsipika ny fitafiana ny Repoblika Islamika. Araka ny fantatra efa volana maromaro raha teo no tsy hita teny an-dalambe intsony ny mpitandro filaminana ka izao miverina izao indray ny fanasaziana sy ny fampanarana ny fitsipika amin'ny feny finoana sy ny firenena. Mifarany eto ihany koa ny fiarahantsika ho an'ny androany naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandra-pitafa ho amin'ny raha-pitondray ary tompoko lasy tongo vahaveloma tompoko. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Ni Vaovao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF nanolotra ho anao teo ny fampahalalam-baovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.